Katrokany amin'ny valora riva fotoana ny fampalalambo avao amin'ny teny malagasy ny toy ny dinika izay tanterahani mpanelanelana iraisam-pirenena eto Madagasikara. Eo ihany koa ny aitrano izay niseho trano ny tompon'andraikitra iray, izany hoe ny mpanolo-sainy ny primature ny mahazo arivo eny, ary ny mahakasika ny fisokafan'ilay tsena be ny sakafo sy ny lakozia. Ireo ny satony anoentina amintsika manolotra ny araba tokolasy topoko vavy ary manasanao anaraka hatramin'ny farany ny fampalalambo avao tontolo politika. Androany no nihaona tamin'ny tompon'andraikitra politika eto Madagasikara teo anivon'ny mpanara-maso ny sori-dalana. Ry zareo teo anivon'ny mpanelanelana iraisam-pirenena avy amin'ny SADC mazava ho azy ny fivoahana amin'ny krizy no ny fantohana tao anatin'izay dinika izay. Ny komity mpanara-maso ny fanatanterahana ny sori-dalana na ny SADC no anisan'ny nihaona tamin'ny delegasionina avy amin'ny SADC, izay tarihan'i Joaquim Chissano marina teo teny amin'ny hôtel Colbert tamin'ireo. Araka ny tatra nataon'ny Dr Perira Solondraibe, tomba nezaka ny zava-bita indrindra tamin'ny fampiarana ny tepoka izay voalaza tao amin'ny drafitra narosony SADC no noresahan'ny rotonta tao anatin'ny dinika. Ka anisan'ny nampitain'ny SADC tao anatin'izany ny fomba nentina tamin'ny famolavolana ny fandaniana ny lalàna manitsy ny fitsarana manokana sahana ny fifidianana. Nosiritan'ny SADC tao anatin'izany fa efa nylanian'ny parlementaroa lalàna io ary miandro fankatoavana avy amin'ny fitsarana momba ny lalam-pandrinana. Anisan'ny nanontanian'ny SADC tamin'ny mpanelanelana SADC ihany koa momba ny fampiarana ny drafitra narosony SADC. Araka ny valiteny eto mpanelanelana dia anisan'ny resahan'izy ireo amin'ny flot de tezamita ny momba izay. Ny fanatanterahana amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024 tanjona iraisan'ny SADC sy ny mpanelanelana SADC araka ny tady tratrany. Mariana fa efa tonga eto Madagasikara andriamatoa Ramtane lamamra komisera amin'ny vondrona afrikanina. Tsy nisy ny fanambarana nataony teo am-pandongavana fanambaran'ny mpanelanelana iraisam-pirenena fa raha piso dia izy ny tatra izay ataon'izy ireo amin'ny mpanao gazety.